Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Ny olona dia tia miresaka, tia miteny ihany, miteny hatrany. Kanefa toa tsy mihevitra na misaina akory izay mety ho vokatra izany. Matetika isika dia tena tia mitantara tokoa, tia miresaka be. Farany mihitatra izany resaka izany ka lasa mivadika resaka tsy mahasoa. Tsy mihevitra mihitsy isika hoe mety ve sa tsy ny filazako izao zavatra izao amin'ity olona iresahako ity. Teny kely faran'izay tsotra ray monja nefa dia efa mety hampifamaly na handratra fon'olona iray. Eny, teny tsy voahevitra. Indraindray dia tsara tokoa ny mangina. Tsy izay rehetra tonga ao an-tsaina akory dia tsy maintsy ao lokony vava avokoa. Ny teny tsy ampy fiheverana dia hikasika fiainan'olona anankiray. Mety handrava izay tsy tokony ho rava ary handoro izay tsy tokony ho may. Kaoka ho fehezina ho soalanjalanjaina ary ny teny izay ambara isan'andro, fa tsy hoe rehefa be resaka ianao dia sarika na mahay ny zavatra rehetra. Izany eneny nahatonga ny tenin'Andriamanitra hanafatra antsika tsara ao amin'ny Jakoba 1:7-20 sy ny 9:20 manao hoe: fa fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady hiaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Amen. Tarika ambasadora. Misy teny mitondra fifaliana, misy koa teny mampahory, samy teny nefa tsy mitovy ery. Ny endry misain'izay lazaina, ny andala tsy madio fiteny, tsy manaja manaraby manaratsy. Fidio izay teny ambarasaino, sy evero tsara fany vavaratsy de andidy, ny teny sosakafo mamelombelon'aina. Lay feon'ny fanantenana. Vavaratsy mandratrany ao anaty, mankarary ny fo mampitomany, maningotraina manimba fihavanana. Teny mami no aoka ho ambara, teny soa maharavoravo no lazaina, fa tsy teny mankarary. Aina tony loarano mami, sady mampahery mampy, tony ny fotsy hitraotra ny teny
mampahery mampy tony ny fotsy hitraotrao ny teny milaza manambara harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo manasanao indray ny namanao eto amin'ny radio ny feon'ny fanantenana hanaraka ireto torohevitra mahasoa ireto izay nalaina avy tao amin'ny boky nosoratany Dr Georges Pamplona mba ho fanampianantsika izay manana olana eo amin'ny fitadidiana. Ny namanao fanja no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Sam ikirakira ny lafin'ny teknika. Meno finaritra ary. Inona indray ary ny fomba atao mba hanatsarana ny fitadidiana? Torohevitra ara-tsakafo hatrany no entina ho anao eto. Araka ny fandiniana sy ny fikarohana natao dia ny sakafo ahitana gliosida izay ambany ny fatra ny siramamy ao anatiny dia anisany manampy betsaka amin'ny fanatsarana ny fitadidiana. Anatin'izany ireo karazana sakafo mifototra amin'ny serealy sy karazana voa, eo ihany koa ny akondro, ireo tubercule na haninkotrana toy ny mangahazo. Averina indray izany fa ireo karazana sakafo ahitana gliosida izay ambany ny fatrana siramamy ao anatiny toy ny karazana sakafo mifototra amin'ny serealy sy ny karazana voa, ny akondro, ireo tubercule na ny haninkotrana toy ny mangahazo sy ny sisa. Ireny izany dia anisany manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidiana. Ny antony dia izao: manatsara ny fiasan'ny ati-doha ny fihinanana ireny karazan-tsakafo ireny satria maharitra eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 ora eo ny fotoana izay andevonana ireo karazan-tsakafo ireo, ka mahatonga ny fatran'ny siramamy hisy mandrakariva ary mitohy hatrany ao anatin'ny ra izany. Dia izay izany no anisany manatsara ny fiasan'ny ati-doha. Ny fihinanana ireny karazana sakafo izay ahitana gliosida ireny mandritry ny sakafo maraina dia mahasoa tokoa, indrindra amin'ny fisorohana ny mety ho faharerana izay matetika mitranga ny atoandro noho ny fidinan'ny tahan'ny siramamy na ny glikozy ho lasa ambany. Dia tsara izany ny fihinanana ny sakafo be gliosida hohanina maraina satria misoroka ny mety ho faharerana izay matetika mitranga ho isika ny atoandro. Manjary lasa midina be izany ny tahan'ny siramamy ao anatintsika. Dia tsara izany mihinana ireny karazana sakafo ahitana gliosida ireny amin'ny maraina. Ny tahan'ny glikozy ambany loatra ao anatin'ny ati-doha mantsy dia mampihena ny fiasan'ny ati-doha sy ny fahafahany mitadidy ara-dalàna. Izay izany no antony. Rehefa mihena ny tahan'ny glikozy lasa ambany loatra ao amin'ny ati-doha dia lasa mihena ihany koa ny fiasan'ny ati-dohantsika izay ahafahany mitadidy ara-dalàna. Dia ilaina izany ny mihinana ny sakafo be gliosida, indrindra fa amin'ny maraina hoy isika. Araka ny fikarohana natao ihany koa tany amin'ny anjerimanontolon'ny Sienne na ny Italia dia nanehoana sy nahitana fa ny fihinanana sakafo ahitana oméga 3 mandritry ny 5-30 andro dia mampivoatra ny fifantohana, ny fitadidiana ary ireo fahafahana ara-tsaina teo amin'ny olona izay nihinana azy ireny. Inona avy ary ireo sakafo izay ahitana ny oméga 3? Ireo sakafo tena ahitana sy manan-karena menaka na ny oméga 3 zany dia ny trondro sy ny voan-javatra ary ny soja. Ka noho izany dia ampirisihana izany isika raha tiantsika ny hanatsara ny fitadidiantsika dia mahazo toa mihinana sakafo
misy oméga 3 dia tsy inona izany fa ireo sakafo misy oméga 3 na manan-karena menaka oméga 3 eo izany ny trondro, ny voan-javatra ary ny soja. Manatsara ny fitadidiana izy ireny ka dia mahasotoa homana. Dia hatreto ihany koa aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity. Mampirisika anao izahay mba hikarakara ny fahasalamanao, hanananao fitadidiana tsara amin'ny alalan'ny fihinanana ireo sakafo ara-pahasalamana izay efa nomen'Andriamanitra mba ho antsika. Dia misaotra anao indrindra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ilay feony fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika Topaza. Toetramina fayanao reriraiko mahay manava o amboariny foko tsy ala toko ampitombony finoko amboary ao Kristy ombendriky anao ka nahovonoina dia anandratra opanarady hatraminiza izay manampinona dia ho sambatra zay ilay onjany fanantenana. meu fanantenana Jesô mamiko kanaiza umbana teu andrianiko layana rana Jesô befiti izay sitrakao eke kuduri amboary ao Kristy omendriky anao ka nahovonoina dia anandratra opanalady
aminizao izay manampinona de ho sambatra izay manampinona de ho sambatra WR manolotra ho anao feon'ny fonantenana faly miarabanao indray ny namanao ndrembovonjyarinay voary mirary soa anao mandrakariva eo mpanarana izao fandarana izao andeha amaky teny isika zay voasoratra ao amin'ny bokyny Timoty faharoa toko faharoa ary ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa ny sasany no memboninaahitra ary ny sasany alambaraka koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny de ho fanaka ho memboninaahitra izy efa no amasinina ka mahasoa an'ny tompo voavotra ho amin'ny asa tsara rehetra ry mpiainy malala aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy izany no vato fanorenana zay azahoana antoka fa tsy hitritra ny rindrina tsy ho vakivaky ary tsy enjera ny trano raha miala amin'ny ratsy ianao ary toy izany eto ary fa ao amin'ny trano lehibe anankiray dia misy fanaka samihafa tsy hoe fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao inona moa natao hoe fanaka volamena sy volafotsy raha ny amin'ny tenantsika no jerena zavatra sarobidy zany zay veritsika ho sarobidy indrindra atao amin'ny tenantsika raha maha-olombelona sarobidy de zao ny fananana fahasalamana tsara ny volafotsy de zao hoe zavatra mamiratra ary tsy mety loha de ny fahalalana zany ny fahaizana zay ianaratsika ny ampianarana ianaratsika ombienombeny amin'ny alalan'ny famakitsika boky ny fijerentsika fahitalavitra fiainoantsika ny radio dia zany no volafotsy kanefa ao anatin'ireny volamena sy volafotsy reny de misy ratsy raha mijery fahitalavitra ianao zao misy fampianarana tsara amin'ny fahitalavitra fampahalalana ny vaovao maneran-tany zay mba ilainy ho fantatra fampahalalana atsika ireny toejavatra zay nitrangana maneran-tany mikasika ireny loza voajanahary rehetrarehetra reny dia zavatra tsara ho fantatra zany mampitombo fahalalana fa ao anatin'izay de misy zavatra ratsy satria tsika mijery ireny karazana oronan-tsary zay maneho ratsy ireny ary reny ny toetra misy olona milaza fa hoe na de mijery oronan-tsary ratsy foana reny za fa malala fa zavatra tsy marina akory io de tsy andaitra io tsy ry ava malala mitoetra ao anatin'ny atidoha ireny voatahiry ao ary misy fotoana any aoriana any zay tsy maintsy hipohirany hivoahany ary am'izay fotoana izay no iavin'ny ratsy dia mbola toizany ny teny manao hoe tsy volamena sy volafotsy ihany no ao fa misy fanaka hazo sy tany koa fanaka hazo ankehitriny dia malaza ny fanaovana trano amin'ny hazo any ampitany ranomasina any ary isika zay ao an-trano ihany koa dia mahafinaritra antsika ny mahita fanaka hazo mbola manana ny vidiny ireny fanaka hazo reny indrindra moa ka raha hazo sarobidy ohatrany hoe vaombona fa tsy le zavatra vita amin'ny hazo kesika mora simba dia misy zany fanaka hazo zany misy ihany koa ny fanaka tany misy manana vilany tany isika any an-trano any misy atao haingo izy ireny haingo-trano asiana voninkazo zava-maniry mafinaritra misy izy ireny ampiasaina atao siny asiana rano
zany fanaka zany dia fanaka ihany mbola filaza azy ary zao nefa no zavatra mahavariana ao anatin'ireny fanaka ireny ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alambaraka ry mpiainy malala tsy zavatra vaovao zany fa misy fanaka zay ananatsika vidiny kokoa ary kolokoloiny isan'andro fafana sina savoka satria ty vita amin'ny hazo voamboana fa misy seza zay vita amin'ny hazo kesika na amin'ny hazo tsotra de efa hitanao zao tapaka de tsy misy manamboatra fa velao io efa mitongilangilana mipetraka aminy ary efa manahirana be ny any de tsy mampaninina io e ary ny vahiny zay tonga no ananana enatra ny am'izany fanaka zany fa raha le fanaka de tsy asiana vidiny mihitsy zay no atao hoe alambaraka zany fanaka izany ary ny sasany efa momemboninahitra mahazo toerana tsara mitiritirina aseho ny vahiny ary tsy mahamenatra ny mampiseho azy koa ny trandro io tenatsika io de misy zany karazam-panaka be debe zany ary inona moa ny fanaka zay alambaraka zay manahirana de lay toetra tsy feno ananatsika lay toetra tsy maripotitra lay toetra zay isin'ny finoana tsy mitombona ary mivilivily mitondratsika ho am'saina mivilivily ka rehefa misy miteny hoe indro ary Kristy de lasa miazakazaka any fa tsy mahatombona intsony indro atsy ndray misy fagagana ohatry zao de miazakazaka any ndray fa tsy mahatombona intsony izany no atao hoe fanaka zay samy atao anatsika ato kanefa dia alambaraka manalabaraka ny anaran'Andriamanitra ireny ary ireny mahatonga atsika anana ny fisarahana amin'Andriamanitra ka na de eo azy ny anarana mahakristianina etitsika dia eo anatrehany lanitra isika tsy kristianina intsony tsy kristianina akory satria mbola mitoetra ao anatin'ireny zava-drasy ireny koa torohevitra zay men'ny tompo ho aso ho anao androany dio voasoratra eo amin'ny Timoty 2:2 tapany 2 ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fonina venao hiala amin'ny ratsy ho eto ambavaka izany fa ny fanahin'Andriamanitra dia afaka miasa ho anao azaonao miala amin'izany ratsy izany ary ho amin'izany teny izany no anaovako velomanao indray amin'ity androany ity veloma tompoko awr malagasy @gmail.com Bili anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia na miana lalagna agnitsagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota
karaha tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitiano ndragnahary mitiano kazambela zay lay onjany fanantenana anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany zamaditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fa fafatesagna avako no tambigny ota fafatesagna avako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitiano ndragnahary mitiano kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena larena zareo tsy maharitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina mahita sakafo akory izahay ka antokonana tsy mandondona miditra tsy miandry ampandrosoana mahita ny mamy avy de mibato ary rehefa mahazo avy de lasa fa indro mandondona ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana fanapiazana izao no sady manolotra ny arabo mba perintso ho anao mpiaino miarabanao koa namana lehilahy fa le miaraba ny namana joely miaraba ny mpiainotsaka-navaka ihany kio ya tsy ampiandrilanao zay sy namana joely atao anatin'izao fandaharana fanabiazana izao mialoha indrindra ny resadresaka zay ho ataotsika am'tian'io ity de andeha ho tsy ahivitsika vetivety aloha na ho fitinina izay noresantsika tamin'ny fandaharana teo aloha mahakasika ny tontolo-pivoaran'ny zaza 12 ka hatramin'ny 13 taona na ao anatin'ilay taona fahamotiana izany ya tamin'ny fandarana tamin'ny lasa no niresantsika namana joely fa ny zaza ao anatin'ny sokajo taona ny fahamotiana io zany hoe 12 ka hatramin'ny 13 taona de manana toetra mitady ny maizy azy izy izay no resantsika farany
ao anatin'izany mitady ny maizy azy zany a ny zaza dia tia mitsikera ny fahendrena sy ny fitsipika ary ny fomba mampanao a nataony ray aman-dreny azy tiany de tiany mihitsy ny manao an'izay fitsikerany zay. Manapa-kevitra momba ny tenany manokana ihany koa ny zaza ao anatin'io sokajy taona 12 ka hatramin'ny 13 taona io satria mba teany eo ny maizy azy izy de mandray fanapa-kevitra manokana momba ny tenany zany izy. Noresantsika tato anatin'ny fandarana ihany koa fa mora toina sy be aia zany hoe marifo ara-pietsepo zany a ny zaza ao anatin'io sokajy taona ny fahamotiana io. Eo ihany koa ny toetrany ao anatin'le hoe mitady ny maizy azy izy de manaiky be fahatan'ny tenin'olon-dehibe fotsiny, manaiky izy ireo a vokatry ny tahotra amin'izay fotoana izay fa tsy vokatry ny fitiavana akory. Matahotra mantsy izy a sao ho latsaina, matahotra izy a sao ho tebaina. Zay zany a ny toetra zay ananan'ireo zaza ao anatin'ny sokajy taona 12 ka hatramin'ny 13 taona. Manoloana an'izay inona ary ny hetsika tokony ataon'ny ray aman-dreny, zay no resantsika teto amin'ny fandarana. De ny resantsika teto zany hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazanao ny zanakao ianao ray aman-dreny. Adidinao ray aman-dreny zany no mampahery an'ireo zatovo ireo. Adidy sy andraikitra ary anjaranao ray aman-dreny no manome fitiavana, maneho fitiavana azy ireo. Adidinao ny mijery sy manara-maso zay ataony. De tiana ny manamafy eto fa tsy mitsikilo an'izay ataony akory fa arahy maso izy sao sanatria tojo fahasahirana na tojo tsy fahombiazana de ampiny izy ankahereziny izy. Zay namana joelantoary misy raha fitinina ny resaka nataotsika teto amin'ny fandaharana teo aloha. Fa inona kosa indray ary no atolotritsika ho an'ny mpianaotsika amin'itian'io ity. Ya, tsy ampiandrely isika fa mbola manodidina ny dingam-pivoarana ara-psikôlôjia, ara-sosialy, ara-piarahamonina ny zatovo 12 ka hatramin'ny 13 taona no resantsika amin'itian'io ity fa ataontsika hoe misy ilay loha hevitra hoe miseho ny mariky ny fahamotiana. Misy zava-miseho zany eo amin'ireo zatovo ireo ao anatin'io sokajy taona io anatin'io fahamotiana io. Inona ary zany mariky ny fahamotiana zany? Ao aloha ny fahatongavan'ny fotoana ho an'ny zatovovavy zany, ho an'ny zazavavy, zany hoe manomboka tonga fotoana voalohany zany ny zazavavy eo. Na lelazaina hoe fadombolana na fadombolana. Dia zavatra tiana tenena de hoe ianao ray aman-dreny de tokony hafantatra fa manaitra ny zatovovavy io fahatongavan'ny fadombolana voalohany io. Satria zavatra mbola tsy fahitany ary mbola tsy niainany ary tsy mbola nahazo azy hatr'izay niainany zany io fahatongavan'ny fotoana na fadombolana io. De manaitra azy zany zay. Eo ihany koa ny zazalahy ohatra de manomboka mavoaka tosaka, lany hoe le ranonaina zany. Io zany mivoaka avy amin'ny filahiny ka rehefa tonga na miseho ifambara na mariky ny fahamotiana io dia manomboka mitsiry ary mety irongatra mihitsy azy ny faniriana anao firaisana ara-nofo. Dia matetika aloha ny zazalahy no mitady fahafinaretana samirery. De eo anatrehan'izany rehefa mitady fahafinaretana ny zazalahy zany dia mifampiresaka izy de misy vondrona kely zay mifamorivoreny lay reo zatovolahy reo dia mifampitantara ny zavatra ny ainany, mifampitantara hoe ahoana le fitadiavan'ny fahafinaretana izy samirery eo anatrehan'izay fanirinana ho firaisana ara-nofo zay. Dia misy koa fotoana mitady pitarika zany izy ireo na olona ifanankalozan-kevitra na hitantarana zay zavatra ny ainany. Dia eto zany no hitadiavan'ny olona hoe iza no olona azo nitokisana ka ilazany sy tantarany tsy ambaratelony ary koa olona
afaka ny anampy azy de ao anatin'izay fisehoan-javatra zay ny zazavavy tonga am'le fadimbolana voalohany zazalahy mandeha am'le tsirinaina dia io zany a manelingely lazy daholo manelingelina na le zatovavy sy lay zatovolahy zany zay zavatra zay satria fikorotanana zay ao anatin'ny toe-batana zay le hoe fikorotanana eo amin'ny sakan-jaza na lazaina koa hoe crise d'adolescence na lazaina koa hoe zaza miala sakana dia mila fanampiana mila torohevitra be dehibe zany a ny zaza rehefa sendran'io seho izay seho mamivatan'izy ireo io zany a reo fivana maro samihafa ireo ia de manoloana an'izay indrindra na manajoely ianao moa ny teny teo hoe zaza miala sakana ao anatin'io sokajy taona io zany a aza adino zay fa manomboka eo amin'ny 12 taonany io zany a no miseho reo zavatra rehetra ireo de manahoana zany na hoe inona no tokony ho ataon'ny ray aman-dreny a manoloana ireo trangan-javatra zay hita eo amin'ny tanora na ny zaza miala sakana ireo ia marina de marina tokoa namana lehilahy fa efa lazaintsika tany aloha hoe mitananjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny zanakao ianao ray aman-dreny ary zahay eto amin'ny fandaharana dia tsy mitsahatra mamerimberina fa manana didy ianao ray aman-dreny ary adidy goavana zany satria ianao no mpanabe voalohany zanakao ary ianao ny tompona ndraikitra voalohany am'izany fanabeazana ny zanakao zany ary zany ny tena hoe tena adidy zany ny adidy mantsy dia misy le hoe didy misy zavatra inona moa zany hoe lefa didy zay de raha-ra-pitsarana zany hoe ny adidinao zany dia tsy azo indramana olona fa ny andraikitra no azo indramana olona noho izany rehefa manana didy ianao zany tompona andraikitra voalohany tsy ampitanao amin'izana iza izay adidinao zay amin'ny fanabeazana ny torohevitra sy ny fanampiana ireo zanakao ireo ka ny andraikitry ny ray aman-dreny zany dia ny manampy an'ireo zanakao ireo ianao ray aman-dreny mba hahazaka io fikorotanana miseho eo amin'ny toe-batana io arak'izany a dia tsara raha ampianarinao ny zanakao eo amin'ny firafitry ny vatany hoe ahoana ny firafitry ny vatany olombelona anankiray homanina ihany koa izy fa tsy maintsy hiseho eo amin'ny vatany ireo zavatra ireo mba tsy hanampoka azy zany ohatra ny fahatongavan'ny fadimbolana voalohany sy ny fadimbolana rehefa niroinany dia ampianarinao ny zanakao vavy zany ampianarinao mba tsy ny olona ny ampianatra zany voalohany ka hiteraka zavatra-tsy eo amin'ny fiainana zany any aoriana ia raha azoko tsara zany na manajoely de hoe tsy avela hitranga akory ny fahatongavan'ilay fahadimbolana zay mihitsy zay vao miresaka am'le zanakao ianao fa mialohany ny atongavan'zay zany hoe alohan'ny 12 taonany zany no tsara iresahana aminy zay mihitsy ia tsara resahana alohan'ny 12 taona alohan'ny iseho ny zavadrehetrarehetra ary tsy ny zazavavy ihany namana rilahy ia fa ny zazalahy koa de tokony efa biazinao sady ary homaninao fa tsy maintsy isy tsirinaina ivoaka eo amin'ny filahiny manomboka eo amin'ny 12 taonany noho izany tsy tokony avy atrany dia hijabajaba anao firaisana ranofo fa so de mieritreritra izy hoe ny lehilahy kapaitsitafiry ka hideradoza fa tompona ndraikitra voalohany ianao ray aman-dreny raha sanatria mahabevoaka zanak'olonany a ny zanakao ia ka mialohan'ny fahatongavan'izay fikorotanana eo amin'ny lafiny ara-batana amin'ny fisehoan'izay zany a miteraka fikorotanana ra-tsaina koa mantsy izy io namana rilahy de efa amboarina de meloa zany ny sainy ny zaza ny zatovo eo amin'ny 12 sy ny 12 taonany mba tsy ho mafy be amin'ilay fisehoan-javatra tsara ihany ko raha samy ampianarinao ny zanakao avokoa ny fanabeazana telo mamasana andro eo amin'ny fanabeazana dia ny fanabeazana ara-batana ny fanabeazana ara-tsaina ary ny fanabeazana ara-panahy fa tsy tsara izy io raha mandeha ila fa misy fiatraikany zany eo amin'ny toe-tsain'ny ankizy raha mandeha ila io raha ny ara-batana ny ataonao be loatra dia malemilemy ny ara-tsaina sy ara-panahy de misy fiatraikany na ny anankiray am'ireo zany singaninao ataonao mandeha ila de tsy mety fa
ampianarinao daholo reo anankitelo reo. Misy ihany koa filana mitsiry eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy ka anjaranao ray aman-dreny ny mampafantatra ny zanakao ny voka-dratsy eo amin'ny fanaovana firaisana ranofo aloha loatra satria na ny zazalahy na ny zazavavy dia samy mbola tsy voahomana avokoa ny taova rehetra andraisana ny zaza sy anaovana zany firaisana ranofo izany. Dia ataonao ray aman-dreny ihany koa zay atsapahan'ny zanakao fa manana namana izy ankehitriny fa tsy misaka irery ilay fikorotanana zany. Dia tsara zany raha mitady fotoana manokana ianao ifampiresahanao sy ny zanakao ka anambarany ianao zay manjo azy ary rehefa milaza an'izany izy dia omeo toky ary teneno fa tsy amela azy irery ianao an'io fitiavana lalipaky izy. Atao zay ampiavaka amin'ny zanakao amin'ny namany ara-pitafiny ara-fahazarana ara-pitiavana tsy hoe mampiata azy ianao akory amin'izany fotoana zany fa atao zay atsapany mihitsy hoe eo ianao ray aman-dreny misakana azy tsy ho azony loza ho tena namany akaiky azo ny tarainana azo ny tantarana ny zavatra rehetra. Ihany koa anjaranao ray aman-dreny miresaka amin'ny zanakao hoe iza ny namanao mpafantarinao reo namany de mba asao izy mba hiresaka mikasika an'ireo naman'ireo. De tsara ihany koa raha ambafisinao ray aman-dreny mandrakariva ny fifanakalozana eo aminao sy eo amin'io zanakao io zany hoe ny fifanakalozan-kevitra eo aminao sy ny zanakao zany dia tsara raha ambafisina mandrakariva tsy hoe ho mpibedy ho mpitrerona ho mpandatsa ho mpanabatiny foana akory ianao ray aman-dreny fa mba ho namana mifanakalo hevitra amin'ilay zanakao. Ao anatin'izany ihany koa ny tena zava-dehibe namana lehilahy de hoe tsara raha apetraka ny fifampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ireo zanakao reo. Atokiso izy ary asehoy azy ihany koa fa azo ny atokisana ianao ka de amin'izay fotoan'izay dia tsy hitantara ny zavatra izay manjo azy etseroa ny zanakao. Eo ihany koa aoka ianao ray aman-dreny no iresaka voalohany amin'ny zanakao efa nilazaintsika teo hoe iresaka voalohany mikasika ny firaisana ranofo mba tsy ny olona anivelany no iresaka izany voalohany ka tonga fanararotana amin'ny zanakao zany any aorina. Dia lazaintsika koa hoe aoka ianao ray aman-dreny no arofanina eo amin'ny zanakao mba tsy hianjerany. Ia, raha zany rehetra zany ny jerena de miankina tanteraka aminao ray aman-dreny ny hoavin'ny zanakao. Na ianao ho namana mpanampy azy sy azo ny tokisana de tarika azy ho any amin'ny fahatongavan-tsaina ka ho any amin'ny fahendrena. Na kosa ianao tsy vaky loha aminy ka hibedy sy andatsa anabaty anaraby azy ka anosika azy anao zay tiany atao hitarika azy any amin'ny fahampotehana izany. Anao ray aman-dreny ary ny safidy fa izahay eto amin'ny fandarana kosa ametraka amin'ny mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray. Azadino fa alinanao hatrany ny loha hevitra eto amin'ny fandarana amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Heritage Singers. You may ask me how I know my God is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real to me. He'll always
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Till the day he tells me why he loves me so, I can feel his hand in mine. That's all I need to know. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raiky amby zato. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR, feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Dia faly miarabanao amin'ny alalan'ity onjapeo-ny radio AWR ity na ny radio adventiste iraisam-pirenena sampana teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Metansoa. Mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka manohy an'izany fahasoavana izany, tsy hoe zotsika tsy maintsy raisitsika izany fa fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra no ny fitiavany atsika ary izay no atao hoe fahasoavana. Betsaka hoy isika araka ny lesona ny rahantsika nianatra teto ny zavatra veritsika olombelona, veritsy kelikely raha vao nanomboka niditra ny fahotana tany Edena dia nanomboka betsaka ny zavatra very. Ny zavatra voalohany tena nampalahelo mafy any Adama sy Eva dia ny fahitany biby anankiray tsy maintsy novonoina satria ny ilaina ny hoditra izany biby izany mba atafy ny fitanjahana izy ireo. Maneho an' Jesosy izany biby tsy maintsy novonoina izany. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, maty teo amin'ny toerana izay tokony nahafatesako sy nahafatesanao, ny solo-toerana antsika izany izy. Maty teo izy mba ahafahany manafy atsika amin'ny akanjo-pahamarinany tsy misy pentina, mba hahatonga antsika homendrika ny famonjena, homendrika ny fiainana mandrakizay izay veritsika. Efa ny rahantsika nijery akaiky teto ny anisan'ireo zavatra anankiray izay veritsika vokatry ny fahotana dia ny fahaverezam-pitokisana. Dia mbola hitohizantsika ihany izany amin'ity anio ity fa saingy eo amin'ny sehitry ny fianakaviana mihitsy. Ahoana no mety aharava ny fitokisana
eo anivony ankonantsika amin'ny alalan'ny herisetra. Mety tsy apositsika fa naseho ny fikaroana maro fa ny ankohonana ny toerana tokana anisan'ny ahitana herisetra be indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Asa na vokatry ny efa fifampikasoana be loatra ve dia manjary miteraka ny toejavatra takan'izany satria mbola ao anatin'ny fitiavatena? Mahakasika ny karazam-pianakaviana rehetra ny herisetra. Ary mampalahelo fa ao anatin'izany ny ankonana kristianina rehefa ratsy ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra. Ny herisetra dia fandratrana ataon'ny olona anankiray amin'ny olona anankiray hafa ao amin'ny ankonana. Misy karazany maro zany endrika isehoan'ny herisetra izany, amin'ny fiteny ohatra, fiteny maharary, amin'ny fikasiana ara-batana mihitsy, na koa fandratrana eo amin'ny lafiny ara-pihetsepo. Mety amin'ny alalan'ny firaisana ranofo tsy ara-dalàna koa aza, na koa mety iseho zany amin'ny fanaovana tsirambina ny andraikitra izay tokony ataonao, mivantana na tsy mivantana, ohatra ny raim-pianakaviana izay tsy mamelona ny ankonany araka ny tokony ho izy. Anisan'ny herisetra anie zany. Mirakitra tantara momba ny herisetra ao amin'ny ankonana ny Baiboly. Eny fa na dia eo anivon'ny vahoaka an'Andriamanitra aza. Tsy afen'ny Baiboly zany, tsy afenin'Andriamanitra izany satria rehefa misaraka amin'Andriamanitra ny vahoakany dia manao adalàna ohatry ny olona rehetra. Dia ilaina ny nandroatana an'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra mba hakatsika lesona. Anisan'ireny ohatra ary nampalahelo atsika ny namadian'ny rahalahiny an Josefa. Ao amin'ny Genesis 7:30, 7:70 sy ny manaraka no ahitantsika an'izany fitantarana izany. Genesis 7:30, 7:70 sy ny manaraka lava dia lava fa angatany ianao mba hamaky an'izany. Rahalahinao zao, zandrinao zao, tsy nanao ninina, tsy nanao ratsy ianao fa vokatry ny fielonana dia namidiny tamin'ny mpandranto. Dia itsika ny toy ny tantara. Herisetra mahatsiravina izany. Ao amin'ny Samuel faharoa 7:70, Samuel faharoa 7:70, 2:12 dia ahitantsika karazany herisetra mamofady. Aminona nanolana any Tamara anabaviny, naolany, dia novonoiny Absaloma anadahany aminona, vokatr'izay. Mahatsiravina zany toejavatra izany. Kanefa dia mbola misy zany fa miseho amin'ny endriny samihafa. Be dia be ny toejavatra voatantara mampalahelo amin'ny tenin'Andriamanitra. Maneho ny herisetra miseho anivon'ny fianakaviana. Anisan'izany ny voalaza ao amin'ny Mpanjaka faharoa 4:12, 7 sy ny Mpanjaka faharoa 7:17, 7:70 sy ny 1:20. Fantaniana mipetraka dia hoe nahoana no mampiatra herisetra amin'ny olona anankiray ny olona anankiray hafa. Voalohany aloha dia fitiavatena izy, fa tsy tena fitiavana. Ary izay no antony tena ilantsika mangataka avy amin'Andriamanitra foana ilay tena fitiavana marina, ilay fiti agape. Angatao Andriamanitra mba tonga anao afaka mitia amin'ny fitiavana agape. Ary ilainao mihitsy manao fanandramana an'izany, fa tsy hoe angatahana fotsiny, fa raha tsy andramanao iainana izany dia tsy hitombo. Hoy ny fanontaniana teo hoe maninona no manao herisetra amin'ny olona anankiray ny olona anankiray. Ao ny fitiavana tia hampiatra fahefana, ifeny olona anankiray. Ratsy zany fitondran-teny zany, tsy misy azo analana tsiny an'izany mihitsy na kely aza eo anatren'Andriamanitra. Tsy manala tsiny an'izany no hoe ka mamy vokatry ny fisotro-taoka izy dia nanao ny tsy tokony ataony, na koa hoe tratry ny raritsaina dia nanaonao foana, na koa hoe mafy ny filana tia tanteraka ny faniriana ao amin'ny firaisana ranofo tao aminy, na koa hoe vokatry ny fahatezerany tsy voafeh dia nanao an'izany izy, na hoe ny fitondran-tenan'ilay niaram-boina mihitsy no natonga n'ilay iray ho tratra ny fankapanasy sy ny sisa. Tsy mitombona avokoa zany fialan-tsiny izany eo anatrehan'ilay Andriamanitra mamaky ny ao am-pontsika mazava tsara. Ny olona no azontsika anafenana sy hialana tsiny fa Andriamanitra dia mahita mazava ny toe-tsaina manosika antsika. Aoka zava-tsara fa tsy tompona ndraikitra na tonga ny fihetsika ilaina anao herisetra ilay olona tratra ny herisetra.
manolana mamadika mampifamototra ny tena fitiavana amin'ny fitiavana santoka na ny fitiavatena ny olona maneho herisetra ary zany moa dia vokatry ny fahotana iainana satria zao ny voalaza ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana Romanina 7:10 misy an'izay ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana kanefa dia misy milaza fa ny fitiavana n'le olona hono no antony nanolanany azy aretina nefa zany toetra izany manana aretina ara-toetra ny olona tia manao herisetra mikasy tanana mamono ny hafa manolana ary tsy vitsy ny lehilahy mamono vady voalaza fa hakanosana no mahatonga an'izany mila fanampiana nefa ireny olona ireny satria aretina mihitsy le izy zao anefa tsy afaka niovy ianao izay tratran'izany toetra ratsy zany raha tsy efa miaiky fa tsy mety zany toetranao zany ilainy koa ny mahatsapa fa mila fanampiana izy ary Andriamanitra ny voalohany ilany zany fanampiana izany ilainy miaiky fa manana olana mihitsy izy ahoana ny voalaza amin'ny Jaona 1:1 raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahadosoantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia ilainao zany manokatra ny fonao amin'Andriamanitra hanomezan'Andriamanitra anao famelan-keloka sy hanafahany ianao amin'izany toetra izany mahay manao mihoatra lavitra noho izay heverintsika Andriamanitra amin'ny fanampiana ireny mpanao herisetra ireny atonga azy hiova tanteraka ilaintsika zany mivavaka ho azy ireny mba ho sitrana amin'izany foratsiny zany ary hanampy azy mba hitia ny hafa araka ny tokony ho izy dia atonga azy koa mba ho afaka manarina zay zavatra simba vokatry ny herisetra ny ainany eny hanome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa azo zany fandresena lehibe zany zao ny voalaza ao amin'ny Efesiana 3:20 sy ny faraka amby 20 Efesiana 3:20 sy ny faraka amby 20 ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza araka ny hery izay ny asa atao amintsika ho azy aniny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ho an'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.